Faly-miarabantsika rehetra indray izay manaraka tambajoan-tserasera amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanaovana mofinaina isika. Ny lohateny dia hoe ery azo antoka. Izao no voalaza amin'ny Genesis 2:7. Satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. I Jakoba ny tonga saina avy hatrany rehefa mandeha izany toko sy andininy noresahana teo izany. I Jakoba ilay lehilahy fetsifetsy, ilay nisy loky ny Esau rainy tamin'ny fakalaran'ny fizokiana. Izao nefa ny zavatra niseho. Raha tsy mibebaka ny aloha tamin'ny fisolokiana io izy, dia tsy ho nenon'Andriamanitra ny fitarainany ary tsy ho novonjena ny ainy. Toy izany koa amin'ny andro farany diavana. Raha ampijaliany tebotebo sy mitahotra ny zanak'Andriamanitra. Raha tsy misy fifonana ary fibebahana izay natao, ary misy ireo ota izay tsaharoana nefa tsy nifonana, dia ho levina ny zanak'Andriamanitra. Ahafaty azy ny finoany, ahafaty ny finoany ny famoiza-po. Ka tsy ho ampy intsony ny fahatokiny fa ho avelan'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra fahafahana izy. Tsy toy izany nefa no iseho. Ohatra iseho dia izao. Fa na dia mahatsiaro fatratra ny tsy famendrehany azy izy, dia tsy hanana ota miafina aseho. Efa voakosiky ny raha madio an'i Jesosy Kristy ny fahotany ary ny fahadisoany tsy ho tsaroana intsony. Na iza mitady hanafina sy hanala tsiny ny fahotany, dia ho resiny Satana izy. Ary tsy izany nefa mitanjotsika. Tantaran'i Jakoba dia maneho amintsika fa Andriamanitra tsy mba mandaha ireo izay manatona azy amin'ny fiovavam-pomarina. Na dia efa nizotra teo amin'ny lalana ratsy sy feno fahotana aza ny olona anankiray. Jakoba dia nitoraka teo amin'Andriamanitra ary feno fahatokiana toy ny zaza izy tamin'izany. Dia nahazo izay tsy azony tamin'ny herin'ny tenany Jakoba. Dia ny fiadanam-po izany, vokatry ny famelan-keloka. Nandresy Jakoba izany teto amin'ity indray mitoraka ity. Ary satria izy nanana fenitra sady naharitra tamin'ny fivavahana, dia izay no nahatonga azy ho mpandresy. Ny fandreseny dia maneho amintsika ny herin'ny fivavahana atao ampaharetana. Izao ny fotoana tokony hianarantsika izany atao hoe fivavahana mandresy sy ny atao hoe finoana tsy azo resena. Ry havana. Ny fandresena lehibe azon'ny fiangonana sy azon'ny kristianina tsirairay dia tsy mba vokatry ny talenta, tsy vokatry ny fahaizana, ny harena, ny tombontsoa avy amin'ny olombelona tsy akory, fa vokatry n'inona? Vokatry ny fivavahana mangina izay atao anatrehan'Andriamanitra ampinoana miredareda sady tsy azo zongozonina, izay mamina mafy ny herin'ny tsy toa. Ka dia mahereza ary amin'ity tontolo andro ity, ho tahian'Andriamanitra isika, aoka mba hanana ny hery azo antoka isika. Hitolona amin'Andriamanitra ary hitolona tamin'ny olona ihany koa, ary ahery sy ho mpandresy. Hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io misaotra anao ny amin'ny teny izay noraisina androany. Mba ho mpandresy tahaka an'i Jakoba izahay, hiaiky ny elokay ary hibebaka, dia angataka eo anatrehanao ny fiadanam-po. Omeo izany izay amin'ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.